Torak'izay nanao fanambarana ihany koa tamin'ity androndroany ity manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ny fikambanana Iarivo mitambatra izay tarehina Andriamatoa Hery Rafalimanana. Izy ireo indray dia mametraka ny mahazava-dehibe ny tokony hanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina amin'ny faran'ny volana Jolay ho avy izao. Manamafy ny tokony hirosoana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny fikambanana Iarivo mitambatra tarihan'Andriamatoa Hery Rafalimanana. Betsaka hoy izy mifampitehana misy indrindra eto Antananarivo renivohitra ary tsy misy afa-tsy ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ihany no antoka ahafahana mampandroso ary manarina ny renivohitra. Manoloana ny zava-misy izay tsy takona fenina eto amin'ny firenena dia manao zao antso zao izay ato anatin'ny fikambanana Iarivo mitambatra izay tarihiko. Taorian'ny taona 7 amby 2 arivo no nankaty dia tsy nisy intsony fifidianana ben'ny tanàna nofindry-bahoaka mivantana manerana an'i Madagasikara. Tsapa nefa tao anatin'izay mandraka ankehitriny fa potika ilay renivohitra malalatsika. Tsy hita taratra intsony ilay fihavanana nampiavaka antsika malagasy noho ny faharavan'ny fiarahamonina. Nitoy ny tsy fanaran-dalàna ary zary lasa sehatra fandrafiana politika no mibahany toerana indrindra teto Antananarivo. Koa an'ireo anton'ireo manao antso avy aminao ny tenako mpiarahamonina ety Iarivo hamakafaka lalina fa ampy izay fanaovana ringa politika ho amin'ny fandrafiana sy fifankahalana izay zary iainako sy iainanao arim-pon'ny Iarivo. Tsy mba ampy kosa ve izay ny fanaovana sorona foana Antananarivo rim-poninao aminy isak'izao mihetsika izao? Ambara ketona fa ny firosoana makany amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ihany no vahaolana ahafahantsika miroso amin'ny fampandrosoana tena izy. Manan-danja lehibe eo fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna izay ho tanterahana amin'ny faha 1 ny volana Jolay ho avy izao io. Raha Antananarivo renivohitra manokana no tiako ambara etony. Satria noho ny ma élection de proximité azy, izany hoe manakaiky fotony ny vahoaka sy ahafahana manatanteraka ireo tetika asa fototra ho fampandrosoana isam-pokotany. Koa miantso anao aho ry mpiarahamonina tsy ankanavaka eto Iarivo, tsy ho variana any amin'ny fizarazarana noho ny firian-kevitra tsy mitovy fa handray anjara mavitrika amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy izao ho amin'ny fanarahana antsika mitambatra an'Antananarivo ao anatin'ny rafim-pandaminana matipaika miainga ao anatin'ny fihavanana sy ny fifankatiavana. Ny fikambanana Iarivo mitambatra izay nilaza fa vonina hatrany amin'ny fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay hiverina ho toto saina ny 1 amin'ny 3 Jolay ho avy izao.